Ry Andriamanitra telo ganofo tsy mitsahatra miteny amin'izao tontolo izao, mamakivaky ny tantara, mamakivaky taranaka maro. Sotranao izay taranaka ankehitriny, mbola afaka mandray ny teninao indray, mitenena azy, mandresela azy. Avy fanay masonao, avaozy koa ny aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika ho amin'izao Noely 422 izao, dia arak'izay hita amin'ny filazantsara hatramin'ny Mateo voalohany andiny 7 ka hatramin'ny 5. Jesosy Kristy, Andriamanitra mahagaga. Izany no loha-hevitry ny afatra ny tenin'Andriamanitra ho anao anio. Ny Mateo voalohany tokoa andiny 7 ka hatramin'ny 5 dia mitantara ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalan'izany tantara izany no ahitantsika fa tena Andriamanitra, ary Andriamanitra mahagaga ity Jesosy Kristy ity. Voalohany ary, tena Andriamanitra mahagaga Jesosy Kristy satria ny fanahy masina no nahabevoka ny maharireniny. Ny fanahy masina no nahabevoka ny maharireniny. Angamba tena tesikola lady isika efa mpivavaka dia efa zatra mandreana izany ny sofintsika ka ohatrany tsy mahagaga intsony. Fa asa raha misy amintsika no afaka ilaza hoe izay koa malala olona ny fanahy masina no nahabevoka ny reny. Angamba tsy misy eo. Ary izay no Andriamanitra mahagaga. Hitantsika amin'ny 7 zany. Fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy, mantsy any marireniny. Isika rehetra malala fa avy amin'ny firaisanarana fony dada sy ny eny no mahatonga antsika ety an-tany raha sitaka Andriamanitra hipetraka izany. Ary amin'izao andro heveriny ny fandrosoana izao dia farafaratsiny tsy maintsy misy tsiron'ainana lay avy amin'ny lehilahy sy avy amin'ny tsiron'aina avy amin'ny vehivavy, na dia atao anaty fitiobaesy aza, zay vao misy olona afaka ateraka ao amin'ny kibony reniny. Ka izay ihany dia fahampilazana amintsika hoe tena Andriamanitra mahagaga ity Jesosy Kristy ity. Ny 5 moa dia milaza hoe ny Virjiny hitoejaza. Mahagaga izany rehefa. Amintsika izao tezitra ny ray aman-dreny raha hiteny aminy ny zanany vavy Virjiny hoe bevoka ary neny, bevoka ary dada. Fa ninin'Andriamanitra natao izany tamin'ity ndray maka ity, anehoana fa Andriamanitra ny fahagagana. Izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga tsy haiko va. Izany zavatra sy takatry ny satsika izany no zavatra vitan'Andriamanitra rehefa tena miaraka aminy isika. Karaha izay heverina hoe fianarana, olam-pitiavana, fitadiavana asa sy ny sisa rehetra, izany hoe dia tsy an'Andriamanitra no mamazy, matokia amin'ilay Andriamanitra mahagaga ianao. Apetrao aminy ny fikasanao rehetra fa ho tanteraka izany raha sikany. Fahamarena faharoa, Jesosy Kristy tena Andriamanitra mahagaga satria izy ilay nampanantenaina hatramin'ny ela, fa mpanjaka mandrakizay. Ilay nampanantenaina hatramin'ny ela. Davida mpanjaka, amin'ny samy mpanjaka rehetra teo amin'ny Jiosy dia izany Davida izany no tena mampireherany Jiosy. Feno ny anarana lalana sy tanàna any Israely. Io dia nampanantenan'Andriamanitra, hitantsika ao Samuel faharoa, toko 7:2. Ary rehefa tapitra ny andronao, mantsany Davida, ka hodomandry any amin'ny razanao ianao, dia hatsangako andimbianao ny zanakao izay aterakao, ary ampitoeriko ny fanjakany. Izany hoe toko maharitra mandrakizay. Ary izao ampitoetra ny seza fianganany sy ny fanjakany ho mandrakizay. Dia tsy mba diso taranaka mpanjaka tokoa Davida, ny zanany voalohany Solomona, avy hatrany dia mpanjaka nandimby azy. Izay teny famaniny izay dia mitohy aty amin'ny Jesosy Kristy satria eo amin'ny 2 amin'ny Mateo voalohany dia efa mahita isika vao manomboka ny fehezanteny dia hoe ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida. Te hampatsiahany hoe
nisy teny fampanantenana zany Davidy zany tany amin'ny arivo fotoana lasa talohany naterahany Jesosy Kristy. Raha misy olona manao teny fampanantenana afaka nyzato taona dia fahadimitsiko zany na le olona aza maty. Fa ity nandritry ny arivo fotoana tsy nisy nasakana tanteraka izany teny fampanantenana zany rehefa tonga tetỳ an-tany Jesosy Kristy. Izy ilay tena mpanjaka maharitra mandrakizay. Izy ny tantara amin'izao tontolo izao. Fa na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka, ekehana manerana amin'izao tontolo izao fa Jesosy Kristy no ivo ny fotoana. Rehefa teraka tetỳ an-tany izy, ny zava-niseho rehetra talohany naterahany dia ambara hoe talohan'i Jesosy Kristy. Sa tsy zany? Avant Jésus-Christ, before Christ. Ny zavatra rehetra tao aoriany naterahany atao hoe ao aorian'i Jesosy Kristy. Après Jésus-Christ, after Christ. Ary ny mamarina ny fotoana eto amin'ity tany izay fandalovana ity dia ny fiavinany amin'ny ranon'andro, amin'ny voninahitra. Izay tsisy masakana an'izany, ny maso rehetra ahita azy izy. Izany ny Andriamanitra ivavahantsika. Sady ivo ny tantara, ny tompony tantara. Ka tena miary azy zany hoe Andriamanitra manjaka mandraka izay ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Fahamarena fahatelo. Jesosy Kristy Andriamanitra magaga satria miara-miasa akaiky amin'ny fanahy masina. Miara-miasa akaiky amin'ny fanahy masina. Fantatsika amin'ny tantara ny vakiana teo, Josefa mbola fofombadiny Maria izay reniny. Zany fofombady zany nefa tamin'ny jiosy tamin'ny fotoanandro efa zavatra matroka be zany. Efa iverina toy ny mpivady na dia tsy miray trano azy. Efa tena miroso amin'ny lalina. Saingy mbola mifanaja. Fa na eny izy hoe bevoky Maria nefa izy mbola nanaja azy. Raha loatra raha nieritreritry izy tany an-tsain-tany hoe ho apetrako mandinginy. Ho apetrako mandinginy. Ary fahendrena be zany. Zany le olona iasan'ny fanahy masina. Mampalahelo mahita mpifankaty milaza mpifankaty fa tsy miady raha tsy mason'olona. Mifampivazavaza. Milaza mpivady fa iny mason'olona mifanalabaraka. Mifamono azy. Josefa na dia nanana ny rariny azy, tsy nanao an'izany. Mampahendrena. Ny kristianina tsy mpanao skandala izany rehefa. Izany ny asan'ny fanahy masina antsika. Ka miara-miasa akaiky mihitsy Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Asa nahatsarona zareo ny Genesis toko voalohany taminahary zao tontolo izao Andriamanitra. Everina hoe mbola tsisy ninona, inona ilay tsisy ninona? Lalina be sady maizina. Tohu vabohu. Hoy ny teny Hebreo. Dia ny fanahy masina nambomba teo ambony zay vao nisy ny zavatra rehetra nampian'Andriamanitra ilay teny-pahary misy ny mazava dia misy ny mazava. Sady teo ny fanahy masina nalefa ilay teny-pahary. Tahaka izany ihany ny fanahy masina nambomba tao amin'ny kibon'i Maria. Nahatonga an' Jesosy lay ambara fa tena efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ka tonga nofo. Tena mpiara-miasa akaiky Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Ny fanambarana amin'ny Jaona toko 4 moa dia milaza mazava Andriamanitra dia fanahy. Azy amin'ny mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io finoana ny fanahy masina sy ny asany io no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Io no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Satria tsy hita masina moa ilay fanahy masina. Oharina amin'inona moa ny fanahy masina? Oharina amin'ny rivotra. Eto fa izao hiavana misy rivotra sa tsy misy? Tena azonareo ato sa? Aizany rivotra zany zao? Tsy hitany masontsika. Nefa manaikitsika fa misy. Matytsika raha tsy misy rivotra. Ohatran'izany namboarana ny fanahy masina. Roaho ozy ny teny Hebreo. Ny teny Grika moa izay nandatana ny testamenta vaovao voalohany angamba no manakaikaiky koa antsika satria manakaikaiky amin'ny teny frantsay. Pneumos. Ary avy amin'izany no mahatonga ny resaka pneumatique. Inona moa no tena mampandeha ny fiara? Ilay pneu fingotra ve? Raha ilay pneu fingotra fotsiny mijanona eo, mijanona ny fiara. Nona ny pneu. Fa tsy maintsy vokisana. Ilay rivotra
mampibosina azy iny ilay tena mahatonga azy mandeha rehefa avy eo. Nefa ilay rivotra ao anatin'ilay pneu hita maso aty ivelany ve tsy hitanao. Ohatr'izany ny fanahy masina ilay nikotrika tao amin'ny kibon'ny Maria miasa ao anatin'ny limbo izay mandray ny asan'ny tany masina rehetra. Tsy hitany maso azy aty ivelany fa manan-kely loatra lavitra noho ny rivotra tsy hitantsika eto nefa mamelona antsika. Raha tsy mbola mino zany asan'ny fanahy masina zany ianao, mbola tsy mpivavaka ianao zany. Tena miara-miasa akaiky amin'ny fanahy masina ao anatin'ilay mysterin'Andriamanitra telo izay iray Jesosy Kristy, ary zany no maha-Andriamanitra mahagaga azy. Fahamarihana faefatra sady farany. Andriamanitra mahagaga Jesosy Kristy satria na dia ny anarany fotsiny aza dia mitondra ny anaran'Andriamanitra ary manana ny fahefana rehetra. Ny andininy faraiky amin'ny roapolo sy fadimy amin'ny roapolo amin'ny tekstantsika dia samy manondro hoe ny anjely dia nirahana ilaza amin'ny Josefa, ilaza amin'izy mivady hoe ataonareo hoe Jesoa ny anarany. Ataonareo hoe Jesoa ny anarany. Yesoa moa hoy ny teny Hebreo. Inona ny dikan'ilay Jesoa? Jehova no mpamonjy. Zany efa misy ny anaran'Andriamanitra, efa ao ny anaran'i Jehova, ary Jehova mamonjy. Ry havana malalana, betsaka ny olona mety hoe afaka mamonjy atsika amin'ny zavatra hafa, manome vola, manome zavatra, saika voatsaky ny fiarintsika dia misintona atsika tsara. Fa meo mamonjy atsika hiala mivesaka ny fahotana, hanala ny eritreritra ratsy, ny fahakiviana noho ny asan'ny devoly. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy iray ihany no mahafaka an'izany, noho ny sorona izay nataony teo ambony hazo fijaliana. Zany mahatonga ny Efesana toko voalohany andiny fafito milaza, Kristy no ananantsika fanavotana tamin'ny rano dia ny famelana ny helontsika. Antsoy io anarana io fa anarana misy fahefana, misy hery. Rehefa atao ny fandroana devoly tsy maintsy toloana na amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy. Ny asan'ny fiangonana rehetra dia ampianarina faranana amin'ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany. Fa izy ny lohan'ny fiangonana, anarana atahoran'ny Satana io ravana. Miangavy anao ao, tonono raha misy zavatra taganalikaliko anao, tonono voay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy mila miandry mpiandry ianao. Fa rehefa ao aminao ny finoana dia azonao atao zany. Ry havana malala, raha misy izay mission faraparina ataon'ny Satana amin'izao andro faran'izao, dia ny maniraka olona manao fampianaran-diso milaza fa zany Jesosy zany. Lehilahy Jesosy fotsiny tany Israely tany dia izay. Ny farafabetsany mba hampaminany ihany. Fa tsy ilay Andriamanitra tonga nofo, tsy ilay Andriamanitra mahery, tsy ilay andrin'ny fiadanana. Tandremo, sao voafitaka ianao ka hankalaza ny Noely, nefa tsy mino fa ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra mahagaga, mana fahefana nasitrana, hamelona ny heliko, hanangana anao amin'ny maty, hampiditra anao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Minoan Jesosy Tompo, eo vonjena ianao sy ny ankohonanao. Amen.